Miaraba tompoko ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro dia ankalazana isaky ny 13 martsa ka amin'ny ity taona 2024 ity ny lohahevitra entsika mankalaza izany dia manao hoe ny masoandro ny tany ary ny toetry ny andro. Androany aritsika dia iresaka bebe kokoa mahakasika ny masoandro. Ny masoandro dia kintana toy ireny hitantsika amin'ny alina ireny ihany saingy hoe akaiky antsika bebe kokoa izy any amin'ny 50 tapitrisa kilometatra miala ny tany no misy azy. Singa lehibe manome hafanana ny planeta tany iainantsika ny masoandro ary namaritra ny toetry ny andro sy ny toetr'andro teto an-tany nandritra ny 4 lavitrisa taona mahery lasa izay. Tsy misy zava-mananaina vanina eto ambonin'ny tany raha toa tsy eo ny hafanan'ny masoandro. Avy amin'ny alalan'ny hafanan'ny masoandro mantsy no azahoan'ny planeta tany iainantsika ny rano mitsonika. Mila izay karazan-drano izay avokoa ny ankamaroan'ny zavatra rehetra mba hahatonga azy ho velona. Isan'izany ny zava-mananaina rehetra, ny bakteria, ny zava-maniry, ny bibikely, ny biby samihafa ary indrindrandrindra ny olombelona. Ny angovo azo avy amin'ny ihany koa dia mamelona ny tsingerin-drano eny anabakabaka ka mahatonga ny orana hilatsaka. Ny sampana misana ny famantarana ny toetr'andro sy ny rano izany hoe ny Meteo Madagascar zany raha eto amintsika dia manome ny fahaiza-manaony ary manome ny tolotra ny fampiasana ny herin'ny masoandro sy hiarovana antsika. Ny andraikitra sahan'izy ireo dia ahitana fandiniana sy fampisehoana toetr'andro anatin'ny 4 ora sy 7 andro anatin'ny 7 andro. Ao anatin'ny izay ihany koa ny fanaraha-maso ny entina mangeza hafanana ao anatin'ny atmosfera, ny taratry ny ultraviolet, ny aérosol sy ny ozone ary ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana, ny ponina, ny toetry ny andro sy ny toetr'andro ary ny fiainana an-dranomasina sy ny ety an-tany. Araka izany ary dia mamokatra angovo ilaina amin'ny fampandrosoana ny zava-mananana eto an-tany ny masoandro. Isan'ny mandravitry ny toetry ny andro, ny kintan'ny andro, ny herin-dranomasimbe ary ny tsingerin-drano izy. Mamaritra ny toem-potsika sy ny safidy amin'ny asa atao amin'ny andavanandro izy loharan'ny fanentanana entina manainga fanahy ho an'ireo mpanao mozika, mpakasary ary mpanakanto.